Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana iraha-miasa ity fandarana larana faharoa amin'ny dimampolo no atolotra antsika androany. Ity fandarana ity moa zany dia fandarana karakarain'ny Hetsika Asa ao amin'ny Madagasikara, ny Manomana sy manolotra azy dia ny tenako Dr Luc Raveloharimisy. Fifaliana ho ahy indray no mitafa amintsika rehetra amin'ny alalan'ity fandarana androany ity. Fandarana no mentsika ny lohateny hoe Dingana arahana raha Hianatra aty Etazonia. Toy indreo dingana izay efa natao tamin'ny lasa le izy misy dingana 220 arahana raha te hianatra aty Etazonia ianao efa vitantsika ny dingana voalohany, ny faharoa, ny fahatelo dia noho azy indray zany isika androany iresantsika zany ny dingana faefatra sy izay ao aoriana eo arak'izay tratrantsika amin'ny fotoana izay ananantsika androany izany. Ny fandarana faraiky amin'ny dimampolo azafady, ny fandarana faraiky amin'ny dimampolo izay nataontsika tamin'ny farany teo dia andresantsika zany ireo karazana vatsim-pianarana misy izay azonao ampiasaina amin'ny toerana rehetra izay misy ianao, na any amin'ny Madagasikara ianao no mianatra na any amin'ny firenena hafa, dia natokana zany ireo ho an'ireo izay mpianatra izay manao lisansa sy manao maîtrise. Izay no nresantsika tamin'ny fandarana farany teo dia ny larana faraiky amin'ny dimampolo izany. Fandarana androany kosa arak'izay nambarako teo dia mitondra ny larana faharoa amin'ny dimampolo iresantsika ny toy ny dingana arahana raha hianatra aty Etazonia zany ianao. Tsara zany ny mamerina ny dingana izay efa fantatsika tamin'ny lasa. Dingana voalohany dia hoe arao aloha fantaro zany mila arahantsika tsara, fantaritsika moa zany ngamba ny metimety kokoa, fantaritsika ny asa tiantsika atao. Izay famantarana ny asa tiana atao izay zany dia mizotra mivondrona ao anatin'ilay sokajy ny olombelona izay fantatsika fa miankina amin'ny karazana asa izay toerana fiasana, toeram-piasana izay misy atsika dia misy sokajy enina zany isika. Ka ao anatin'izay sokajy enina izay zany ny toetranao no mamaritra azy. Dia farafahakeliny roa amin'ireo sokajy enina ireo zany isika. Izay fandarana izay moa dia azonareo jerena ao amin'ny tarehim-boky na ilay hoe boky tarehy izay manavanana antsika moa zany. Everako azy boky tarehy no tena tokony antsoina satria Facebook. Ilay boky tarehy antsoina hoe iraha-miasa. Ao no ahitanareo zany ny kopia ny fandarana tamin'ny lasa rehetra izay vitantsika fa tsy ireo fotsiny afaka miditra ao ianao misokatra ho an'ny rehetra eo afaka mangataka ao namana ao ihany koa ianao manaraka ny fandaranao na jerentsika koa ao amin'ilay YouTube vidéo zany ao amin'ny YouTube dia tadiavinareo fotsiny ny anarako Luc Raveloharimisy dia hitanareo ao zany fandarantsika tamin'ny lasa. Ao zany no ahafantaranareo andreo sokajy enina izay mamaritra miainga avy amin'ny toetrantsika ary mamaritra zany ny karazana asa izay ataontsika. Dingana voalohany izay rehefa fantatra zany ny asa atao dia jerenao indray zany ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay. Inona avy zany lalam-piofanana mifanaraka amin'ireo sokajy ireo dia rehefa fantatrao ny lalam-piofanana dia izay amin'izay zany ianao vao mijery hoe dingana fahatelo moa tsotra be satria ny dingana fahatelo efa fantatrao zany ny ahavina ny toerana misy ianao raha ohatra zany ianao tianao lisansa dia raha tianao lisansa dia ny fepetra farany ambany indrindra raha tianao lisansa dia mila manana baccalauréat zany ianao, ary raha tianao maîtrise fepetra farany ambany indrindra mila manana lisansa, na raha tianao doctorat dia mila manana maîtrise. Ao koa nefa ireo lalam-piofanana sasany izay natao ho an'ny matianina, fianarana asa matianina dia ny aza zany avy hatrany tonga dia lisansa dia mifarana any amin'ny taona fahadimy izy zany azafady manomboka amin'ny baccalauréat taona voalohany dia mifarana hatrany amin'ny taona fahadimy zany izy dia misy moa zany ireo diplôma ireo arakaraka ny karazany misy ireo diplôma ireo mitovy lenta amin'ny maîtrise, misy koa zany ireo diplôma ireo izay ny faratampony indrindra dia tsy misy tsony ao aorianan'iny ho an'ireo izay matianina izany. Ao anatin'ilay taona ihany koa raha tsaroanareo raha te-hianatra aty Etazonia nareo tahaka ny firenena hafa dia misy ilay antsontsika hoe BTS moa zany izany amintsika mianatra roa taona, aty moa fiantsony azy dia hoe associate degree. Karaha tsorina zany dia associate degree roa taona, lisansa efa taona, maîtrise arakaraka ny lalam-piofanana, ny maîtrise mety eritaona ny sasany, mety roa taona ny sasany arakaraka ny fepetra takiny ilay rafim-pampianarana ao amin'ilay anjerimanontolo. Dia rehefa avy eo indray zany ny doctorat ny aty Etazonia mampiavaka azy amin'ny ankamaroan'ny firenena, ny doctorat dia tsy maintsy mianatra efa taona aorianan'ny maîtrise ianao, mianatra fotsiny dia aorianan'izay amin'izay ianao vao manomboka manao ny fikarohana zany
zay fikaroana tianao atao. De ny doctorat zany eritreretina any amin'ny 7-8 sy fotoana misy olona sasany aza manao azy mihoatra an'izay. Reo zany ny dingana telo an'izay fahitatsika. Ny dingana fahaefatra indray zany de hoe tadiavina ny sekoly tiana ianarana. Hoanareo zay efa nanaraka an'ity fandarana ty tany aloha de efa naheno ny resaka momba ny sekoly io. Satria ny resahako tamin'izay fotoana izay de hoe ny modely be dia be ny karazana fomba zany tadiavana fatsim-pianarana. De modely anankiray zany mitady an'ilay sekoly. Ka mifangaro moa zany izy mifameno moa zany fa tsy de hoe mifangaro, mifameno mitady an'ilay sekoly zany aloha de avy eo tsika mitady an'ilay fatsim-pianarana. Fa alahatrintsika foana izy zany amin'ilay dingana izay nambara tany aloha zany. De zao indray zany tsika resaka manokana momba ny sekoly. Ny sekoly ety Etazonia zany fa nambara tany aloha io fa averintsika dingana fahaefatra zany famantarana ny sekoly tianao ianarana. Misy zany ilay antsointsika community college, roa taona ianao mianatra ao. De misy indray college, efa taona ianao mianatra ao. Community college mora kokoa, de manomboka any amin'ny community college ohatra ianao noho tsy fananana vola, tsy fampiny vola, na koa manam-bola fa te hitsitsy satria betsaka ny ilanandra vola, de manomboka roa taona ianao any amin'ny community college. De avy eo ianao mijanona miasa satria ny lalàna ety Etazonia de mamela anao hiasa ao anatin'ny herintaona rehefa vita ny fianaranao, rehefa mahazo diplôma anankiray zany ianao. De mijanona miasa zany ianao mijanona tsy mianatra intsony fa mandeha miasa herintaona. De avy eo indray ianao miverina manohy fianarana miditra amin'ilay college akanao an'ilay lisansa satria efa taona ny asan'ny lisansa. De avy eo indray manohy indray ianao mijanona herintaona ianao miasa, de manohy indray ianao manao maîtrise raha tianao maîtrise ianao herintaona io na roa taona, misy aza ny sasany 3 taona arakarak'ilay fepetra takin'ilay anjerimanontolo sy ilay lalam-pifanina izay atolony. De avy eo amin'izay indray ianao manohy doctorat raha tianao doctorat. Ny karazana sekoly zany aty Etazonia amin'ny anjerimanontolo ambaratonga ambony de misy ny antsoina hoe community college, misy ny atao hoe college, de misy ny atao hoe university. Community college mijanona fotsiny 2 taona, ny college de misy ny diplôman'ny lisansa, ary misy koa zany college izay misy diplôman'ny maîtrise. Fa ilay antsoin'zareo hoe university de misy ny rehetrarehetra, misy ny lalam-pifanana, misy ny ambaratonga taona rehetrarehetra, taona voalohany hatramin'ny fahaefatra misy lisansa, de avy eo efatra miakatra hatrany amin'ny fahadimy na fahaenina maîtrise, de any ambonin'izay zany ny doctorat. Aty Etazonia moa zany ny doctorat de antsoin'zareo hoe diplôma faratampony, io zany de mena ny anarany hoe terminal degree. Ka le hoe terminal degree zany de tsy hisy tsony zany diplôma faratampony, tsy hisy tsony ao amboniny io fa ny mety azonao atao zany de fampitombonim-pahalalana na fikarohana ao aorianan'ilay doctorat. Rehefa fantatrao zany zay tianao andanana na community college zay lazaiko hoe mora kokoa, efa lazaintsika tamin'ny fandaharana tany aloha zay, mora kokoa na anao hiditra college na hiditra university dia zava-dehibe zany zay tadiavinao le izy fantatrao amin'izay ny anarany dia rehefa avy eo rehefa fantatrao ny anarana tadiavinao le anjerimanontolo, aiza moa ny ahitanao azy, mazava ho azy miditra amin'ny Google ianao ino moa zany efa nisy fandarana nataontsika ahafahana mitady an'izay. Azontsika atao zany ny mitady miditra sika ao amin'ny internet zany mandeha amin'ny internet zany tsika, de eto moa zany somary miorirana kely eto hijery an'le izy sika ao amin'ny solosaina miditra amin'ny internet zany sika. De misy zany ilay tranokala ahafahantsika mijery ny lalam-pifanina rehetra zay ambaratonga zany ny lalam-pifanina zay misy na ambaratonga misy, de azontsika atao zany mijery na hoe bachelor degree bachelor degree de tadiavintsika eo na hoe university de tadiavintsika list of universities, zay koa zany azontsika tajery anazy aty Etazonia. Na koa nisy anjerimanontolo adresy nomeko anareo hitadiavana an'io listry ny anjerimanontolo ety Etazonia io niresantsika tamin'izay le hoe study.com, study.com, studytcom, studytcom, de eo zany ianao mitady hoe aiza ny ahitako anjerimanontolo ianarana, de meny eo ny listra, misy karazany maro zany le izy efa vitantsika moa tany amin'ny fandarana tamin'ny lasa, tsy iverenantsika tsony zany androany. Fa ane modely anareo zany androany
hita zany zao lay anjery manontolo de le anjery manontolo zay ho jerentsika eto zany dia mitondra ny anarana hoe Hertz teboka EDU Hertz teboka EDU tononiko le izy AMHERST teboka EDU AMHERST teboka EDU ny anaran'io anjery manontolo de hoe Amherst College Amherst College Amherst College Amherst College AMHERST teboka com zay zany no idiranareo anjery manontolo izy io anjery manontolo zany io zay hita any amin'ny fanjakan'ny Massachusetts fa iverenako kely ihany le izy sao de ho antsika zay tsy nanaraka ny fandarana tany aloha raha hitady ianao zany anarana anjery manontolo tsy fantatrao le izy ity moa zany tsy Etazonia rery fa maneran-tany de azonareo tadiavina amin'ilay antsoina hoe bachelors portal teboka com 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 verko BACHELORS PORTAL teboka com COM io zany de ahitanareo ny lisitry ny anjery manontolo misy maneran-tany araky ny azonareo ampidirina eo zany ny lalam-pifanana natadiavinareo amin'ny miainga amin'ny anaran'ny firenena tenatra ny France ianao de ataonao France tenatra ty Etazonia ataonao Etazonia raha ohatra ka resaka licence dia azonao atao koa zany raha tenao maîtrise ianao de ataonao hoe masters portal zay fotsiny koa ny ataonao santionany fa be de be le izy fa santionany fotsiny reo io moa zany no tsotsotra de zay no ampiasaiko masters portal MASTERS PORTAL teboka COM masters portal dia raha te hijery ianao doctorat dia PhD PhD portal teboka com teo ihany izy mitovy PhD portal teboka com zay ndray zany no ataonao dia io misy anjery manontolo maneran-tany fa tsy Etazonia rery fa ny amin'ny fandarana androa moa zany anaovantsika fampiarana satria zany ijery sika zany zao any sekoly de hitako avy tao amin'io le bachelors io zany ty le anjery manontolo AMHERST Amherst College AMHERST College raha amin'ny teny frantsay de io anjery manontolo izy io dia licence ihany zany no meny de mitrao ako de tonga ao zany zao mijery an'ty lay tranokala ty de rehefa tonga ao de hitako dôly ny tolotra zay omeny de miditra ary amin'ilay antsondrareo hoe academic experience hitady mantsy zany zao zay mantsy zay ny dingana faefatra hoe hitatsika zany zao le sekoly fantatsika sekoly tiantsika ianarana de andeha hitady lalam-pifanana indray zany isika zao rehefa hitady lalam-pifanana indray zany tsika de tadiavintsika ato hoe aiza zao ny ahitana zany lalam-pifanana izany misy miteny ny antsoina azy amin'ny teny anglisy de majors MAJORS de mitady zany io zany zao le lalam-pifanana de tsindriko eo amin'ilay ny fomba nahitako azy zany niditra tamin'ny tranokala aloha AMHERST teboka EDU de avy eo mandeha amin'ilay hoe academic experience rehefa misokatra amin'ny Google zany mitady an'io amin'ny internet de miditra amin'ilay hoe academic experience tonga eo zany matsindriko eo dia mahita hoe majors rehefa
mpankarokaroka de ato zany misy an'ilay lalam-piofanana de rehefa tsindriko de meny eo daholo ny listra de manome izy zany misy karazana lalam-piofanana 7 ato amin'ity ilay anjerimanontolo ity zay hitany Massachusetts. Misy lalam-piofanana 7 zany ao 7 ao zany lalam-piofanana ao amin'io anjerimanontolo. De anome ohatra anareo zao misy resaka momban'ny biologie, momban'ny simia, misy resaka momban'ny solosaina, toekarena, anglisy, tontolo iainana, misy resaka momban'ny oronan-tsary, dia ny lafiny momban'ny fanaovan-gazety, misy resaka momban'ny finoana, fivavahana, psikôlôjia, haitantana na politika, momban'ny zava-maneno, hira, mozika, kady sy atontanisa, matematika sy statistika, misy momban'ny lalàna, be de be 7 ao zany an'ilay izy. Raha ohatra indray zany ianao hoe tianao te hianatra zavatra maro ianao de manana koa izany ilay antsoinjareo interdisciplinaire, de atambatambatra ao daholo zany reto ny tiako ianarana de mamorona lalam-piofanana ho anao manokana zany ianao. Jereo zany lay lalam-piofanana, zay zany dingana 5. Tetezinao mihitsy zany jerenao zany lay adresy lay tranokala dia tetezinao mihitsy zany le tetezina fomba filasa azy jerenao daholo inavy ary natolotry ity anjerimanontolo ity ianao zany amin'io fa mahalala ny lalam-piofanana tianao ianarana satria efa fantatritsika zay tany amin'ny dingana 2 de jerenao hoe misy ve lalam-piofanana sa tsy misy. De tia moa zany ohatra raisitsika de andeha zany ataontsika hoe te hianatra lay resaka momban'ny media zany horonan-tsary sy ny lafiny momban'ny serasera rehetrarehetra dia tsindriko iny. Rehefa tsindriko iny dia alefany ao amin'ilay departemanta miandraikitra an'izay de ireo daholo zany resahany eo momban'ny horonan-tsary, ny fahitalavitra, resahany ato ihany koa ny zavatra ampianariny ato fanaovana horonan-tsary mihitsy fanoratana tantara, fanoratana horonan-tsary, fanaovan-gazety, be de be zany ny zavatra ampianarina na koa hoe ao anatin'ilay departemanta momban'ny horonan-tsary sy ny lafiny fanaovan-gazety io zany de misy lalam-piofanana maro samihafa. Zay zany fomba jerena azy zay ny dingana 5. Zao ary hitantsika ary ny zavatra tiantsika atao. De rehefa hitantsika am'izay zany le zavatra tiantsika atao de miditra amin'ny dingana 9 am'izay zany isika izao. Le dingana 9 indray zany de tsy inona fa hijerentsika indray ny fepetra ilaina raha ohatra ka te hianatra ao zany isika. Hijerena ny fepetra ilaina raha te hianatra ao zany isika. De zao indray zany ny fomba ataontsika zany hitadiavana an'izay. Miditra indray tsika zany amin'ny lay verina mijery isika zany lay tranokala teo dia jerentsika ao misy fomba maro azo anaovana an'io azo hitadiavana an'io zany. Jerentsika eto izy manao modely zany eto de anisan'ny fomba anankiray ery ambony ery tokony misy ahitantsika ny admission sy ny finance na ny lafiny ara-bola matetika reo zany atambatra zareo. De jerentsika hoe admission de io tokoa ary le izy fa jerena admission and financial aid atambatra zareo le izy. De rehefa tsindrintsika ny admission and financial aid de misy ao pejy manokana momban'ny hoe fangatahana apply to Amherst. De inona avy ny zavatra mila atao raha ohatra ka te hianatra ao zany ianao. Fantarina zany. Ka misy toerana roa ahafahantsika mijery an'io miainga avy amin'ilay tranokala n'ilay anjerimanontolo. Na izy zany jerenao satria tsika mpianatra vahiny de tokony misy pejy manokana ny momba ny mpianatra vahiny na ilay antsoina hoe international student na izy io koa antsoinjareo hoe international applicants. Na io zany international student na io antsoinjareo hoe international applicants. De amin'ilay international applicants io indray zany io koa zany azontsika tsindriana avy hatrany de misy ao zany ny atsipiriany momba ny zavatra mila arahan'ny mpianatra vahiny na ny international applicants ohatrantsika. Raha tsy mahita ao ianao zany, raha tsy hitanao zany zay de ary amin'ny sisiny ery ny tranokala rehetrarehetra ery ambony ery matetika ambony akavanana de matetika misy ohatran'ilay lopy kely iny izy zany de iny zany no jerenao ohatran'le misy fanitarana fijerena na microscope iny zany de iny koa zany azonao tsindriana de soratanao hoe admission
admission fa atao hoe international admission, international admission, international student admission. De jerenao eo dia io ary fa misy roy manokana apply into Amherst international applicants. De tsindrintsika iny zany de ahitantsika ny atsipiriany zavatra rehetra, fepetra rehetra zay tadiavina zay fepetra rehetra zay voalaza zany raha ohatra ka te hianatra ao amin'ity le Amherst college ity zany isika. De eto azo mijery de lazainy hoe ny azy zany zay mpianatra ho avy hianatra any amin'ny zareo any Massachusetts io zany de tsotra be ny azy fangatahana ray ihany ozy no ataonao de miaraka amin'izay fangatahana zay tonga de fangatahana vatsim-pianarana. Ty zany tsara be ty. Ary zao mariako fa tsy misy sarany aloha rehefa mangataka hianatra amin'ity toerana ity. Raha tsaronareo tamin'ny fandarana tamin'ny lasa ary nisy tanora namana nanontany an'izay hoe zay jey hoe zany ramose tsisy vola de mbola handosarany ny fisoratana anarana. Ka le izy ary tsy maintsy misy olona mikarakara le atao tantaratasy ka iny tsy zavatra vitavita ho azy zany, tsy maintsy misy olona mikarakara. De iny zany le vola alohanao iny zany tafiditra ao anatin'ny fanefana ny vola lany amin'le fikarakarana ataon'le olona zany na koa ny be deabe ny kirakira ny taratasy lany amin'iny tafiditra ao anatin'izay koa ny herinaratra sisa ny fitaovana ampiasaina dia tsy maintsy misy fandraisana anjara zany ataonao. Ka ity anjery manontolo ity zany dia tsy misy sarany alohanao amin'io fa azonao atao zany mangataka hoe zaho dia mpianatra vahiny de tsy ampandoaviny zareo sarany ho an'ny mpianatra vahiny ny fisoratana anarana. Tsara be ty toerana ity fa tsy vitany hoe sady tsy mandoa sara fisoratana amin'ny anarana ianao sarany, tsy mandoa ihany koa ianao zany ny saram-pianarana tsy hoe tsy mandoa fa omeny vatsim-pianarana ianao. Ary araka ny filazany ato amin'ity tranokala ity dia vatsim-pianarana zay omeny ianao de miankina amin'ny fahafahamanaonao. Tsy maintsy alefanao daholo zany proof rehetra ilaina, ananan'ny fianakaviana, vola ananan'ny ray aman-dreny, anananareo mianakavy. Dia avy eo raisiny iny de eo amin'izay zany ny andanjalanjany hoe ohatrinona zany ny vatsim-pianarana azony omena anao fa ny azy zany rehefa raisiny hianatra ao ianao dia mahaloa ny saram-pianarana zay ny dikany. Voaloha daholo zany saram-pianarana ny dikany, misy fandraisana anjara ataonao araky ny vola zay anananareo mianakavy de ny ambiny de ilay anjery manontolo no manefa zany ny vola ilaina, zany amin'ilay fianaranao zany any amin'ity anjery manontolo ity. Iverenantsika zany zao mbola ilay fisoratana anarana ihany de lazainy eto fa ny zavatra ilaina ho an'ny mpianatra vahiny dia mila zany le mpianatra vahiny izy ny zavatra voalohany ilainy zany aloha dia ny fahaprofo ahafahana miteny anglisy, mahay teny anglisy zany ianao de na io zany lay antsontsika TOEFL, TOEFL na ny azy indray hoe IELTS, IELTS na TOEFL, IELTS. Misy fanaovana new International English Language Testing System, IELTS, International English Language Testing System. Misy anio any Madagasikara zay ao amin'ny British School no mikarakara azy. Dia mila manao nio fitsapahana io zany, fitsapam-pahaizana teny anglisy io anao de mila mahafeno zany le fepetra ilaina amin'izay lazainy eto zany farafahakeliny dia 7.5 no ambonin'izay no ilaina zay ny fepetra raha la IELTS na IELTS. Fa raha TOEFL kosa zany raha taratasy nanaovana fanadinana dia 5.70. De resany eo ihany koa zany reo proof rehetra zay ilaina rehefa avy eo lazainy hoe tsindrio ity teboka ty izy dia ao daholo ny taratasy rehetra ilaina, ny diplôma, ny taratasy mombanao na CV, ao daholo zany ny isan'ny rehetrarehetra proofony ao menynao ao daholo. Lazainy eo koa zany ny vola ilaina ary matevina be mihitsy ny vola ilaina raha hianatra ato amin'ity anjery manontolo ity satria rehefa nataony eo le izy andraso angenaka izy teo hoe mitady indray zany zao alohan'izay aloha tsy mety ny zavatra ataoko alohan'izay iverina kely mitady ny fandraisana ny fangatahana raha ohatra zany ianao izy te azo fanapahan-kevitra aingana de voalohan'ny volana novambra isan-taona ny tokony mametraka fangatahana ianao. De misy koa zany fangatahana mahazatra dia ny voalohan'ny volana janoary fiampitaona farany de
ny olona zay mangataka voalohan'ny volana novambra de 10 desambra de efa mivaly. Ireo olona zay mangataka ny mametraka ny fangatahany amin'ny voalohan'ny volana janoary de any amin'ny volana marsa vao mivaly de zay fangatahana voaraina aorian'ny volana marsa dia efa any amin'ny volana may indray no mivaly. Ohatr'izay zany ny fanaovany anazy. Io zany arakarak'izay mahafeny dosianao zany. Ho antsika zay nahazo baccalauréat amin'ity taona ity zany de afaka mangataka tsara ianareo zany ataovy amin'ilay voalohan'ny volana janoary dia miomana zany ianareo hiditra hianatra any amin'ny anjerimanontolo amin'ny volana aogositra amin'ny taona 2024. Mariany tsara nefa satria zany ny olona raisiny de mpianatra zay entohany zany misy vatsim-pianarana omeny anao zany de mariany eo fa de tena mifantona tokoa ry zareo ary reo zay tena mahay ho izy no raisiny. Za moa de milaza foana hoe zany mahay zany amintsika matetika de noty marina zany satria zay ny fomba fandrefesana ny fahaizana sy ny fahalalana. Fa be de be izany ny dikan'izay mahay zay rehefa miresaka fianarana isika. Ao ny noty, ao ny mombamombanao, ao ny taratasy alefan'ilay olona manoratra mombanao ilay lettre de recommandation, ao ihany koa zany ny tantaram-piainanao de io zany lay CV zany de eo koa ilay taratasy soratanao manazava ny antony ny fidiananao an'ity anjerimanontolo ity. Zay moa resantsika zay any amin'ny dingana fahavalo. Fa ny dingana ny resantsika androany fotsiny de hoe tadiavy zany ilay sekoly de jereo ny lalam-piofanana de jereo ny fepetra ahafahanao zany mangataka ao. Eto zany ny vaovao tsara aloha zany resahany eto dia manome vatsim-pianarana zany ity anjerimanontolo ity ary averiko tsara fa raha voaray zany ianao dia zay fandraisana anjara nareo mianakavy. Zany hoe tsy maintsy mandefa proof zany nareo any aminy ity ny vola ananay. Hoe zao ny vola ananay, io zany taratasy avy any amin'ny banky ny ilain'izareo de aveo ataony kajy voafidy voaray hianatra ao aloha zany ianao zay le izy. Tsy maintsy le fangatahanao mantsy le fangatahanao hianatra ao iny zany iny ihany koa zany no fangatahana mameno ny fangatahana ny famatsiana arabola na vatsim-pianarana. Iny ihany koa zany no manao an'izay. Ka rehefa voafidy hianatra ao zany ianao de izy ihany koa zany tonga de mijery hoe ohatrinona moa zany vola ananan'ity mpianatra ity dia aveo izy ataony kajy de izy amin'izay mijery reto avy indray zany ny vatsim-pianarana zay omenay anao. Anome ohatra anareo azao be de be ny totaly ny ato fotsiny ny azy dia 2,707 diso rieny 2,707 dolara, 2,707 dolara ny saram-pianarana raha hianatra ao amin'ny toeran'io zany ianao. Isan-taona zay de zay saram-pianarana zay zany fandaniana rehetra momba ny fianaranao. Raha ohatra maheno zavatra manenoneny nareo de tsy inona zany fa ity le antsonin-jareo hoe voalavo souris io manenoneno zay ijereko lay adresy ijereko ny adresy sy anaovako ny kajy ahafantarako hoe ohatrinona zany zay sorabola zay amin'ny ariary. Sy ty raha mba ho voavaky amin'ny ariary fa lahy andramana ihany Amherst College anaran'ilay anjerimanontolo de ny totaly ny ato ambany indrindra ozy izy 2,707 dolara, 2,707 dolara. Zay zany no saram-pianarana mandritra ny herintaona de avadikitsika amin'ny ariary zay de rehefa jerentsika zany izy amin'ny ariary malagasy oy 300 tapitrisa ariary 300 tapitrisa ariary isan-taona ny vola lany raha hianatra ato ianao saram-pianarana, toerana ipetrahana, sakafo, ny saran'ny fisoratana anarana, antoka fiantoana ambany fahasalamana, ny boky ilainao, ny fandaniana am-paosy zay fandaniam-bola manokana ataonao be de be. Io moa zany azonao asorina reny hoe ny zany ny vola manokana io tsy ampidiriko ao anatiny io fa mba entiko aty atsikinako aty ny vola mba ampihena azy. Fa ireo zany izy farafahakeliny zany eo lazainy eo. De ataony lay kajy teny zany nareo izay mianakavy ny anananay ataontsika hoe ohatrinona atao atia kosa ve de tsy mba anana kosa ve tsika na de atao hoe
dimihetsy dimihetsy de hoy nareo anao zany kosa de mieritreritra ny tsy manam-bola ao ary ataontsika hoe manana ataontsika firy ary 5 tapitrisa metimety zay na ataontsika hoe 10 tapitrisa zay tsaratsara zay anananao ao zany dia ampifanalana amin'ilay fantanina de izareo am'izay no manao kajy any am'izay vatsim-pianarana omeny anao fa ny tsy ambaratelo amin'io raha mahazo vatsim-pianarana ianao nizay moko ny antony atao zany zay azahoana vatsim-pianarana fa ny notinao zany tsara, ny CV anao tsara, curriculum vitae, ny mombaombanao tsara, ny lettre de recommandation, le taratasy soratan'ilay olona milaza fa ianao dia mpianatra azo antoka mahay tsara, ny taratasy soratanao ny antony fidiananao amin'ilay sekoly tsara, ireo rehetra mbola ho resantsika any amin'ny dingana fahavalo. Fa aza ekeko hoe le note zany tena mampiasa lohabe ary any amintsika de matetika misy miteny mila mahay be marina zany za ohatra moa azonao atao ve moa tsisy olona naniry azo 20 fa tsy ohatr'izay le fiainana fa misy olona tsy nazy 10 no azony fa hitanao fa mahay izy satria io ny note io zavatra fandrefesana io fandrefesana ny fahalalana fomba anisan'ny ray andrefesana io fa tsy irery akory ny fomba fandrefesana ny fahalalana fomba iray io andrefesana ny fahalalana fomba iray fa tsy izy rehetrarehetra na de io aza ny mendanja hatrany fa misy zavatra hafa mila foronina de reo zany takindry zareo zay rehetrzay de manome vatsim-pianarana izy ary efa manome vatsim-pianarana zany izy omeny atsika zany zay vatsim-pianarana zay de manapa-kevitra am'izay isika hoe andeha na tsy andeha reo zany ny dingana androany Amherst University zafady Amherst College araka rafitiny izy teo zany misy lalam-pifanana 7 ao aminy dia tsy mandoa fisoratana anarana ianao raha te hianatra ao manome vatsim-pianarana izy ary rehefa raisiny ianao de mahazo vatsim-pianarana zay ny dikany fa ity anjery manontolo ity zany de lisansa ihany ny azy fa tsy manao mihoatra ny lisansa izy mbola ho resantsika indray ny resaka maîtrise doctorat fa samy manana ny sanjilany avokoa ny rehetrarehetra samy manana ny anjarany daholo aloha fa androany aloha zany de mbola resaka lisansa ihany zany no ataontsika de narahantsika teo zany hoe ahoana fomba fitadiavana ny lalam-pifanana ahoana ihany koa fijerena anjery manontolo de aveo lalam-pifanana de aiza ny atantsika n'ilay fepetra hijerena amin'ny fepetra fianoana zany raha te hianatra ty zany ao amin'ilay anjery manontolo azadino fomba roa ny azo tadiavana azy toerana roa na isika tonga de mijery aiza misy soratra hoe admission and financial aid na hoe finance and cost de na tadiavinao koa any amin'ny general admission any ianao mijery azy telo moa zany de ny farany jerena ihany koa admission for international students reo zany toerana azosika atao hitadiavana n'ilay toromarika momba n'ilay fisoratana anarana ny vaovao tsara ho iaho dia misy vatsim-pianarana ary rehefa voaray ao ianao dia entoany ary azo avaozana zany ireo vatsim-pianarana ireo fa ianao kosa zany de tsy maintsy mandray anjara misy vola alohanao arak'izay fa fahamanao nareo mianakavy zay zany aloha ny fandaharantsika androany fa dia misaotra antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany misaotra antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany